fa ny tiako apetraka eto dia tokony hazava fa miditra amin'ny repoblika vaovao Madagasikara. Zany hoe miditra amin'ny repoblika zany tsy mitovy amin'ny hoe miova filoham-pirenena fa miova repoblika. Ka io zavatra io tsy mandeha fotsiny hoe manao ny fahazarana taloha satria ny vahoaka rehefa tonga amina repoblika vaovao rehefa niandry ary hatramin'izay mantsy dia midina an-dalambe ny vahoaka rehefa mitady zava-baovao mila fanovana ifotony izy dia makeny an-dalambe izy ohatrany tamin'ny 2017, ohatrany tamin'ny 2020 ary tamin'ity ohatran'izay tamin'ny 2008. Eo zany midika zay fa mila fanovana ifotony izy, mila réforme betsaka izy ary mila fomba fiasa vaovao. Zavatra zay dia aveotsika ny afaka miteny hoe manahoana raha fiaingan'ny repoblika faefatra amin'izao fotoana izao. Raha dinihana mantsy amin'ny ara-tantara dia zany fiaingana repoblika zany tsy mitovy mihitsy hoe fanovana président de la république. Ny fiaingany dia mipetraka ao anatiny hoe fametrahana rafitra sata constitution vaovao, ao anatin'izay koa ny fametrahana fomba fiasa vaovao ary ny tena zava-dehibe ao anatin'ireny iny ohatrany hoe somary alefa tsy hevana ihany ve le fomba fiasa miova firainkevitra. Le miova firainkevitra zany raha ohatra raisitsika tamin'ny taona 2017 dia niala tamin'izany néocolonialisme zany tsika raisitsika ohatra hoe 90 mihitsy mba hidirana vetivetika fotsiny. Niala tamin'izany colonisation zany tsika dia niditra tamin'ny indépendance. Ary tamin'izany fotoana zany dia na eny an-dalaneny ary dia marena hoe fafana. Rehanao le rivotra mitsoka, rehanao hoe misy zavatra iova eto. Tena anana ny fahaleovan-tena ny fiandrianam-pireneny ny Madagasikara zany nalaza tamin'izany ho an'izay nahafantatra zay moa mbola kely tamin'izany fa dia rehanay fotsiny le izy taty aoriana. Ohatran'izay koa tamin'ny 2017 miditra amin'izany sosialisme zany, miditra amin'izany fanjakany majinika zany, miditra amin'izany hoe aonjany firainkevitra hoentina hoe fitantanana firenena ny fanjakana mandray an-tanana azy. Rehatsika zany, fantatsika zany, fa ohatran'izay koa tamin'ny 2010 libéralisation, privatisation, afaka miditra amin'izany marché zany misokatra, ajustement rehetra rehetra mite afana daholo no repoblika ireo tamin'ny androny fa efa avy eo diso fanantenana ny vahoaka. Ary eo indrindra mahatonga ny miteny hoe matetika anie le hoe midina an-dalambe diso fanantenana ny vahoaka tsy tao anatin'le fanantenany tamin'ny nandraisana azy zany hoe mametraka le filoha zany hoe am'izao taonjato zao tamin'izao moa hoe taonjato 2000 mahavita tena ra-sakafo zany ohatra zany tamin'izany dia tsy araky ny tenenina le izy dia zay mahatonga le olona te hanova. Eo le hoe matony olona te hanova mitady zavatra vaovao izy mitady fanovana izy zany hoe tsy makasitraka itsony le firainkevitra netiny le mpitondra tao anatin'io repoblika io. Zany hoe raha miditsika amin'ny 4e repoblika dia ohatran'izay ihany tsy makasitraka itsony ny vahoaka ny firainkevitra netina tamin'ny 3e république. Eto anefitsika zao 4e république aizaho aiza le fiovana reny an-dalambe marevy enao amin'izao fotoana zao hoe inona ny firainkevitra hoentina amin'izao fotoana zao ohatrany hoe tamin'ny hoe sosialisme ty tsisy ohatrany mangingina ohatrany maina ka io le mba mampiraviravy tanana n'le vahoaka. Zay mahatonga le vahoaka ohatrany hoe fa eo aiza ihany ary ty Madagasikara ty tsisy le visibilité, tsy misy le vision dia reraka amin'ny malagasy etsy an-dany koa nefa ny todofan'ny fiainana andavanandro izy nanantena fanovana izy nanantena fiovana izy fa fivoarana amin'ny fiainany farafaratsiny fanantenana hoe tokony amin'ny hoavy ohatran'izao dia anana fiainana ohatran'izao. Inona dikany zany hiakatra ny farim-piainana zany raha mametraka mazava ny ataontsika hoe ny vinany sy ny programme mazava ny mpitondra zany. Zay nefa ny tsy hita mazava raha manontany anao zao inona ny vina amin'ny filohan'ny repoblika rehanao fotsiny le izy, rehanao any amin'ny radio, rehanao any amin'ny télé fa tsy ny hita. Zany hoe iny atao hita ny vina dia atao hoe vision. Ny vision dia hita maso
sady tsy vitanyre fa hita maso zany hoe hitanao mihitsy hoe ohatran'iza no tiany ny filohan'ny repoblika hitondrana atongavana amin'izao taona mazava zao. Mahaino anao ohatra ny hevitra ao ve zany hoe raha tsy fiandohana ve raha tsy fiangana ve zany ty fitondran'ity ny tena fahitanay azy rehefa nandinitsy zay a somary verina kely amin'le hoe fiangana repoblika vetivetika fotsiny ny zavatra ohatran'ireny zany a rehefa mametraka repoblika dia misy symbole maro ohatrany hoe miovatra any amin'ny sceau de la république miovatra any amin'ny volan'ny république fa tamin'ity tsy de nisy an'izay fa ohatrany hoe le teo aloha ihany hatramin'izao no mbola misy zay aloha zavatra symbolique zay efa zava-dehibe ny zava-misy zany a dia raha ny tokony ho izy dia misy fomba fametrahana izy io na ataontsika hoe processus de mise en place in'izany république zany ohatran'izany tamin'ny 72 ohatran'izany tamin'ny année 60 ary ohatran'izany tamin'ny 91 tovy ohatra raha isika tamin'ny 20 petraka ny deuxième république miova firikevitra miova sata miova constitution de miala eo amin'izay miova ny sceau de la république miova volan'ny république dia miova koa ny ataontsika hoe le processus zany hoe nametraka ny atao hoe boky mena tamin'izany le boky mena iny zany no noentina nampahafantarina ny vahoaka nampahafantarinareo vondrona politika tamin'izany nampahafantarina nareo ataontsika hoe herively le tao amin'ny firenena de nampanekena de rehefa avy eo de lasa hoe charte de la révolution socialiste iny zany a no nentin'ny filoha tamin'izany hoe izao no vina izao no hitondrantsika azy a dia nanjary tamin'izany ary ohatra hoe nitambatra tao anatin'iny daholo reo vondrona politika na parti politika de na zany hoe lasa parti unique le izy tamin'izany fa zay ny processus nefany ohatran'izay ko ny tamin'ny troisième république misy fahasamihafy any kely fa tamin'ny quatrième république mipetraka ny quatrième république dia petraka amin'ny prime ministre voalohany zany dia manaraka ny constitution de hoe apetraka any amin'ny assemblée ny programme eto dia somary hitantara kely satria za mantsy mpanolotsaina amin'ny prime ministre tamin'izany a dia tsy maintsy avoakako ny vahoaka satria nametraka ny démission koa rehefa telo volana teorina monja sady azafady indrindra sady apiko kely ngamba le fanontaniana satria miditra amin'izay resaka izay ihany ianao efa tao anatiny mihitsy ary tamin'ireny fampelezan-kevitra tao anatin'ny fifidianana ireny a ianao anisan'ny niaraka tamin'ny filohira janarmampianina misy ve le vina ary ino io vina io raha ohatra nanao démission anao fa nisy tsy mifanarana ve zany tao tsisy ve le vina ary iny moa izy milaza hoe programme vina modèle économique zay nanana ary efa somary ndresana tamin'ny filohan'ny république matony izay tafiditra mpanolotsaina tamin'izany a dia indrindrindreo mpanolotsaina manokana conseil spécial le tsy maintsy fifanekeny zany tamin'ny prime ministre sy ny filohan'ny république mazava ho azy fa ekena zany hoe ny programme de type na programme émergence de Madagascar no entina eto amin'ny firenena de efa nanamboatra an'izany zay efa nametraka an'izany hatrany amin'ny hoe manomboka amin'ny hoe fampisehoana an'izany fampahafantarana amin'izany amin'ny député na any amin'ny assemblée zany nata izy sy ny ataontsika hoe le programme provisoire efa tafapetraka ary io de misy viny io misy objectif io misy fomba fijery vaovao manaraka ny rivotry iresa-pirenena amin'izao fotoan'izao eto ma tsy ampitsipoko foana hoe tamin'ny 72 nisy rivotry iresa-pirenena ny tonga teto hoe zany hoe socialisme zany progressiste de nisy bloc anankiroa 91 koa après ny conférence ny labola tamin'ny Mitterrand hoe libéralisation ohatran'izay ko ny amin'ity misy rivotra mitsoka atao hoe émergencisme fa mbola tsy rehan'le mpitondra tsara nefa mahavariana azy satria raha mandeha any amin'ireo conférence internationale natany amin'ny firenena mikambana zany natany amin'ireo Afrique zany io no resaka amin'izao fotoan'izao l'émergence de l'Afrique efa toka zany le rivotra mafonjo io hatrany amin'ny PNUD miteny zany tao amin'ny Hilton hoe émergence de l'Afrique zao nresahana rehefa miteny hoe émergence dikan'izay misy modèle économique spécifique zay iny zany a
dia manaraka fenitra fa ilainao mba mifanetana amin'ny kolotsaina eto Madagasikara. Napetraka rio mamana fanontanianao a tao amin'ny ametraka an'io zay tao Majorivo zany dia efa nomanina daholy dia nambara hoe hiditra amin'ny émergence discours ny premier ministre tamin'ny fametrahana azy dia discours momba ny émergence dia nomanina daholo ny dossier dia inona zavatra nitranga tompoko 2 talohany andanana tany Majorivo hiatrika andreo député misy baika eo avany ambony ajanony io tsy apetraka eo émergence de Madagasikara io teo zany a dia mikorapaka ahoana tia rehefa voaomana kinona anao rosoany zany toana hirana be ahoana zany monsieur le premier ministre dia bon sao dia misy programme ny naninany dia sikirina tany natiora tany le izy dia nisy programme tokoa efa nomanina taloha zany hoe fomba fijery taloha zany lefa vita tao no nentina tany Majorivo dia ino iara-malala rehefa avy eo a le izy voaomana dia ohatrany koropadrapaka tao Majorivo fotsiny hoe vita vitainaingana le izy nefa zavatra mafody zany ao anaty constitution a dia ohatrany tsotsoka fotsiny hoe zay zany fa milamindamina sady amin'izay no le izy voaomana dia nanjary ny teny frantsay premier ministre tena laza be miteny frantsay premier ministre dia avao de hoe taux de croissance 5% cette année dia efa 2 années après de 2 chiffres ino no hita tao anaty tiroara tao nataony roa tao aloha dia mialatsy indrindra tompoko fa tsy mihitsy ny programme émergence fa tokony nisy eto dia azavaky mazavatsara mihitsy ny phase ohatra ny phase na mise en place na république raha vao mipetraka ny programme ny premier ministre ny amin'ny assemblée tsy mihoatra ny 10 andro ny eritreretinay dia mametraka ny pacte de l'émergence de Madagascar efa vonina tao zany ny premier ministre rehefa mipetraka amin'ny pacte de l'émergence de Madagascar diny zany ataontsika hoe manamafy lay fanoloran'ny député azy satria hosoniavina ho resena lahatra ny député anao signature ny pacte iny rehefa manao signature zany reo député nanolotra azy a dia mazava azy fa mifanaiky manaiky nareo fa ho tanteraka ty programme ty dia ho toanatsika miara-miasytsika zay ny zavatra tokony isy rehefa avy eo iny pacte iny dia ho hitany filohan'ny république dia misy observation dia amin'ny teny filoha hoe ok io zany ny programme ny 4e république miaraka amin'ny rivotra mitsoka iraisam-pirenena petraka zay a dia mbola misy fazy maromaro ohatra hoe hoentina makany mpamatsy volo tsy mihoatra ny telo volana mba akatoavany mpamatsy volo resaka bebe kokoa n'le resaka émergence teo zay antsika fa tiako atongavana amin'le hoe tao amin'le hoe sosikevitra-reo napirinina sy ny hoe na nisy baiko avany ambony ve zany no nantony napilaty hoe dossier hafa ndray zany no nentina teo ny tiako aviana dia zao matoa amin'ny tantaran'io phase rehetrarehetra io a tsy tokony ohatran'izao ny 4e république raha nadefa tamin'io étape maromaro io raha ohatra zao zany a roa taona dia tokony efa ataontsika hoe phase de chantier zany misy efa miainga ny chantier manerana Madagasikara eo amin'ireo asa rehetra ny grand projet à court terme projet d'urgence efa planifié daholo zany hoe tsy tokony ohatran'izao zany fa zao tsika mbola raha isitsika zany hoe efa mitady ozongozona vao sao dia tokony hanao pacte efa heritaona mahery aty iny tokony prévoyenao zany tamin'ny voalohany hoe misy famatorana hatramin'ny voalohany io dia misy stabilité dia samy mandray andraikitra zay ny tiako lazainy efa nalefa ny réconciliation nationale zany réconciliation nationale zany a miala amina hoe fifandraisany rehetra hifanaiky hoe hoentinay sy ty Madagasikara ty avy eo mifandray tanana hoe d'accord ve itsika fa ity nitondrana Madagasikara nakaizany réconciliation